dia mbola amin'ny fivaliana mandrakariva no afahana miaraka amintsika indray a ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirisantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Mialohan'izay andiniantsika teny raisina dia hivavakisika. Jehovah-Andriamanitra ray eo, misaotrana mandrakariva izay ny haben'ny famindramponao sy ny fitiavanao, mbola nomenao tombonandro mpahavelomana ary mbola afaka mahatsapa ny famarinana ny teninao, satria mandalo toe-javatra sarotra izao tontolo izao ny firenena, kanefa mbola tsy mandringana ianao fa miasa mikery mampiseho fa misy ianao, mampiseho fa mamindra fo, mampiseho fa miaro, kanefa eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany tsy misy afaka fa miatrika loza mandrakariva. Ary ao anatin'izany dia misy feonao izay miantsonay mba hiverina tanteraka aminao, mba tsy hahatonga anay hifikitra amin'ny zavatra mandalo ety amin'ity izao tontolo izao ety, kanefa mampanantena anay tsy hanatahotra ny amin'ny toe-javatra mitranga fa tsy maintsy misy izany, mampiseho kosa ny famondram-ponao ho any zanak'olombelona rehetra ao anatin'ny fitaintainana ny olonao, mangataka ny fanahinao masina mba hiasa mahery, hanokatra ny fo amam-panahy, hanokatra ny sofinay tompo, mba hafantaranay indray ny toromarika raisina avy aminao, ary mba hafantaranay ny sitraponao mba hahafahanay mizotra araka ny tre-panaharaka anao, mba tsy hanenenanay fa hanananay fitsarana sy vedanampo tanteraka. Dia mitenena Jehovah fa meno ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Lalana tsy maintsy izorantsika raha nanaraka tsara ny fampahirezana teto isika, tsy maintsy hidirantsika ao anatin'ny toe-javatsarotra, ary arakaraka ny andro sy ny fotoana no mahamafy kokoa ny ady izay hatrehana ety amin'ity izao tontolo izao ety. Ao ihany ny fanantenan'ny zanak'olombelona rehetra mba hanana fiainana miadana, hanana tena fitsarana, fahasambarana, kanefa arakaraka ny ezaka ataon'ny zanak'olombelona vao mainka dotra ny mahatonga loza, mahatonga zava-manahirana tsy hampozina mitranga manerina n'izao tontolo izao. Ary na ny mpivavaka azy dia hitantsika fa indraindray diso fanantenana ihany, satria ny fieritreretany rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia milamindamina ny fiainana, indraindray raha lasa fisainana mihitsy hoe tena misy marina avy Andriamanitra, tsy mamaly vavaka marina avy Andriamanitra. Ary izay no tokony andiniantsika tsara ny soratra masina sy aizantsika mihaino ny feon'Andriamanitra manoloana ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao. Raha ny zavatra nazavaina antsika niala tany amin'ny taona 2024 miditra amin'ny taona 2024 dia mitovy amin'ny tantaran'ny zanak'Israely niala tao amin'ny tany Egipta ary izotra ho any amin'ny tany Kanana. Tsy tonga dia tonga tany izy, fa izay ilay manorotra ny lalam-pamonjena tsy maintsy izora ny zanak'olombelona. Tsy mora nefa ny zavatra niandry ny zanak'Israely nanatanterahana an'izay dia izay, izany hoe mariky ny fialana ary fitombohan'ny fanafahana mba hiditra any amin'ilay tany nampanantenan'i Jehovah araky teny tany amin'ny testamenta taloha raha ny tantaran'ny zanak'Israely. Izay ndraisantsika satria mampatsiahy ihany ndao dia adinontsika fa ny taona 2024 dia tao-tsabata, pasika lehibe ho an'i Jehovah, ary raha ho vita ny pasika dia misy ny fialana. Ka rehefa ao anatin'izay lalana izay nizoran'ny zanak'Israely izay dia ny zavatra niandry azy manoloana ny loza sy ny
zavatra niandry azy ny fivoahan'ny egiptiana nanenjika azy mandraka tonga teo amin'ny ranomasina mena nampitaitaina ny zanak'Israely ary teo zavatra takan'izany keo zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao satria vo izotra amin'ny lalam-pahafahana dia misy foana ny fahavalo ary ny fahavalo dia tsy mitady andringana akory fa mitaona ny olona hiemotra hiverina any amin'ilay tany na be fahoriana tao amin'ny tany Egipta nitaraina ange ny zanak'Israely tamin'izany ny fahoriana nianjady taminy satria tsy zaka intsony ny zavatra nampitondrainy Egipta ny zanak'Israely ka nahatonga azy nitaraina tamin'i Jehova 300 taona tsy nahatsiaro an'i Jehova ary zay nahatonga ny fampahoriana nianjady taminy zay navelan'i Jehova hitranga kanefa afaka niasa tao anatin'izay heverina fahoriana Jehova mba hampitodika ny zanak'Israely hiverina aminy ka rehefa tafaverina taminy dia nisy ny lalana nosoritan'Andriamanitra ary ny sandrin'Andriamanitra nitsotra izay namoaka azy tao amin'ny tany Egipta tamin'ny andro Paska fa rehefa nivoaka avy eo dia anisan'ny lalana anankiray izay tsy maintsy nantalovany zanak'Israely dia ny fiampitana ny ranomasina mena izay efa nazavaintsika teto hoe raha ny amin'ny testamenta taloha araka ny Korintiana 10:10 andiny voalohany ka hatramin'ny 15 dia tandindo ny batisa misy zavatra anankiroa izay mbola hiverenantsika ny fanazavana fa raha tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely mbola tsy vita batisa fa ny zavatra mitranga nefa nihinana sady ny zanak'ondry tsy misy kilena raha natetina tamin'ny tatam-baravarana sy ny tolam-baravarana ary tsy misy izay tsy mahafantatra an'izany rehefa mpitondra fivavahana mpitoro filazantsara fa tandindo ny fandraisana fanasan'ny tompo fandraisana fanasan'ny tompo tsy mbola natao batisa noho izany zany eo ny mila mitandrintsika fa ny fisehoan'izany zavatra izany no mahatonga sainantsika hoe ety amin'ity zao tontolo izao ity indrindra eo misehatra ara-pivavahana dia misy zavatra foroporono ny sain'ny zanak'olombelona izay tsy mifanaraka amin'ny soratra masina manoloana ny fipetra tokony handraisana fanasan'ny tompo sy ny batisa kanefa izany mbola hiverenantsika izany fa lalana tsy maintsy nantalovany zanak'Israely osika ny fiampitana ny ranomasina mena dia ny batisa ary taorianan'izay ny firenenena nandritra ny 70 taona tany amin'ny efitra milohan'ny atongavana ny amin'ny tany Kanaany izay raha ny tena marina satria izay le fivoahan'ny zanak'Israely izay tsy hoe afaka izy fa mizotra amin'ny lalam-pahafahana fa rehefa tonga ny amin'ny tany Kanaany izay raha ny tantara ny famonjena izay no tokony ho lalana izoran'ny olona misy lalana lavitra tsy maintsy hodiavina kanefa misy zavatra takina koa ho amin'ny zanak'Israely teo anatrehan'izay dia ny fanarahana tsy misy fipetra ny afatra izay napetrak'Andriamanitra satria tsy arak'izay itiavana azy ary tsy araka ny lalana tiany izorana vao tonga any amin'ny tany Kanana fa tsy maintsy manaraka ny toromarika izay napetrak'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy izay dia miasan'ny Josoa rehefa avy eo mba hahatonga azy any amin'ny tany Egipta 70 taona nefa ny zanak'Israely nireny tany ny zavatra mitranga raha ny Korintiana 10:10 tsy mitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely izay firenenena izay fa ny ankamaroany zanak'Israely dia ringana tany anefitra raha mijerytsika ny Korintiana 10:10 dia ny andininy fa efatra ry izy rehetra nisotro ny fisotro-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy-fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatolampitra izany ozy nefa ny akabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringany tany anefitra satria tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'Israely zay no nahatonga antsika nanazava ny fifadikanana izay nataon'i Jesosy tany amin'ny Matteo 4 satria ny fifadikanana 70 andro sy 70 alina nataon'i Jesosy Kristy ndray andro sy lona herintaona araka ny Nomeri 4:12 dia fianarana ho antsika satria teo amin'ny 70 taona teo Jesosy Kristy no nanatitra an'izao mba hataon'ny batisa
fa raha vovita batisa izy dia nentiny fanatany an'hevitra ary rehefa nifadianina nandritra ny 7 alina dia naona dia tonga mipaka fanahy amitaka n' jesosy kristy ary zay ny zavatra miandry atsika koa ety amin'ity zao tontolo zao ity raha ny fiainan' jesosy ny jerevana ndresahantsika teto mety sarotsarotra aloha fa hoe zay le fifadikanina nataon'i jesosy zay rehefa tarafina ny sehatra ara-panahy nisy safidy napetraka tamin'ny ore zay nsoloan'i jesosy tena hoe tena eo amin'le vanim-potoana mahamatotra azy ahafahany misafidy ny tsara sy ny ratsy ahafahany mandray fanapaha-kevitra ny amin'ny lalana tia mizorana kanefa eo amin'ny fankatoavana ny sitrapon'andriamanitra satria raha ny marina tsy sitrapon'i jesosy kristy no ifadianina ary tsy sitrapontsika koa ny hiditra amin'ny fifadikanina fa sainga ny fanahy mihitsy ary fantatritsika ao anatin'ny soratra masina fa hoe mijaonona toko fahefatra fa andriamanitra dia fanahy ary zay mivavaka amin'andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana Matteo toko fahefatra dia nentin'ny fanahy nakany an'hevitra zany hoe andriamanitra mihitsy no nitondra azy tany mba halainy devoly fanahy satria ao anatin'izany no fanamboarana fanefena ny olona hoe tena mendrika hiditra ny tamin'ny kanana va ary raha mijerisika ny tantana zanak'Israely tsy olombelona tsy mosesy no nitaona azy andeha ho any an'hevitra fa baika avy amin'i Jehova mihitsy no nitantanana ny zanak'Israely ka natonga azy nihodikotina tao an'hevitra nandritra ny 7 taona ka raha jerevana zay le fifadikanina nataon'i jesosy zay 3 taona nondraisan'ny fanapaha-kevitra nidirany tamin'ny batisa sy ny 7 sy 7 alina zay nifadiny ihany raha tambatra satria ny ray andro sy loana heritaona dia 7 taona dia ozy ny lazay ny soratra masina hoe raha tahiny mateza ny olona dia 7 na 8 taona zany hoe miandro-piaina n'le zanak'olombelona mandra-pialana ety amin'ity zao tontolo zao ty dia tokony nidira farafakely ny 7 taona raha tahiny mateza ao anatin'ny fifadikanina na tonga atsika nyresaka hoe ny fifadikanina tsy le fandraisana fanapaha-kevitra tsy mihinan-kanina ao anatin'ny fotoana voatendry fotsiny fa tokony ho lasa fiaina ny zanak'olombelona mandra-patonga ny vanim-potoana ialany teto amin'ity zao tontolo zao ity rehefa jerevantsika nefa mitoejavatra nisy satria mbola iverenantsika koa inona ny antony na ababoko ny zanak'Israely tao Babilôna nandritra ny 7 taona misy ifandraisany fa iverenantsika zay ao ariana kely eo fa ny zavatra misy zany dia zao inona moa ny fampifavahana tokony ho tanterahana amin'izao vanim-potoana zao satria rehefa tafavoaka tao amin'ny tany Egipta andeha any amin'ny tany Kanana dia fanavotana no andrasana ary ny fanimpopivavahana tokony ho tanterahana amin'ny andro farany dia ny fanimpopivavahana zay ny tanterahana tamin'ny andro fanavotana zay vanim-potoana zay nipisorona be no mitaraina amin'ny fiotsazo-tonono amin'ny hevitra masina indrindra misolo-toerana ny zanak'Israely mivavaka ary misy fotoana voafetra no hijanonany ao amin'ny fitoerana masina indrindra fa etsy an-danin'izany ny zanak'Israely kosa dia takina mba hampahoriny tena ary zay fampahorin-ten'izay fa nyeditsika teto ny fanazavana dia fidirana ao anatin'ny fifadikanina mandra-patonga ny vanim-potoana ialany ny mpisorona be tao amin'ny hevitra masina indrindra ary zay no mahatonga atsika asahina amin'ny teny fa ny fifadikanina andrasan'Andriamanitra ho tanterahantsika dia fifadikanina fiainana satria ety amin'ity zao tontolo zao ty ninona fanazavan'ny olona tsy misy mpisorona be olombelona intsony any amin'ny bokin'ny Hebreo dia Kristy no mpisorona be atsika ary lasa namaka ny lanitra izy ary ao amin'ny fitoerana masina indrindra any an-danitra izy mitaraina ny feo tsy azo tononona ho atsika tsy midety zany hoe raha mivavakoa Jesosy dia ho avotana daholo tsika rehetrarehetra fa ny fitarainan'i Jesosy eo dia mba hatonga ny olona ho resy lahatra tanteraka ny amin'ny famonjena zay vitany ka hidiran'ny zanak'olombelona rehetra ao anatin'izay le hoe fiainam-pifadikanina fiainam-panavotana
jesosy kristy nefa tsy mitsanganao raha tsy tonga ny fatapera n'ity zao tontolo zao ity. noho izany zany mahandra-pitsangany jesosy io tokony ampahory-tena ny kristianina, ary zay ny fanimpivavahana tokony hotenterahana am'izao vanim-potoana zao. Fandinihan-tena, fandraisana fanapaha-kevitra hiverina amin'Andriamanitra, fanapaha-kevitra hiala amin'ny ratsy, zay ny tokony ho tanterahan'ny fiainam-pifadikanana. Kanefa nazavaintsika teto raha tsy mpiaim-panadino isika fa ny fifadikanana tsy ataotao foana, ao mpisorona be, fa inona no mahatonga azy mifonao? Andriamanitra nikasa andringana ny zanak'olombelona rehetra. Raha mijeritsika ny tantarany Jona, tantarany Jona zay nirahana tany Ninive, hoe tena horavana ny tanàna satria inona ny antony? Tafapaka amin'ny lanitra ny fahotany mponina tao Ninive. Zay no nahatonga fifadikanana 70 andro sy 70 alina. Ary raha ny zavatra tsikaritra dia ny tanànany Ninive no nisany nahatanteraka zay fiainam-pifadikanana zay, satria ndray andro soloana heritaona fa rehefa tena ny fady anina izy tao anatin'ny fifadikanana marika ny faneitretena, fandraisana fanapaha-kevitra hiverina amin'Andriamanitra sy fialana amin'ny ratsy natao naneniny Jehovah, dia tsy nahatonga loza tao amin'ny tanànany Ninive. Matotsika na dia ao anatin'ny andro fanavotana azy, asaina mampahory-tena dia misy loza mitatao ao. Inona no mahatonga le loza mitatao? Mety efa miatra le loza, kanefa zasy ianao mbola tsy ringana. Kanefa ao anatin'izay dia misy antso mba hahatonga atsika hiverina amin'Andriamanitra, hiditra amin'ny fifadikanana, hiala amin'ny ratsy. Zay ny atao hoe tena fifadikanana marina, zay nazavaintsika tao amin'ny Isaia 7:20. Mety hafafata amintsika n'andre azy satria sady tena fivavahana marina sy fivavahana tsy izy, zay mira fifadikanana marina sy fifadikanana tsy izy, zay mira fomba fitandremana ny sabata ankasitrahan'Andriamanitra sy ny tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ny hitantsika io zay mifanazava tanteraka mihitsy. Fa inona no nahatonga n'le fifadikanana? Dia misy loza zay miandro mandrakariva. Noho izany zany dia mila ny fifadikanana, satria io loza io na iodika vitsika na iodika vanana ety amin'ity zao tontolo zao ty tsy afa-bela fa miatrika loza mandrakariva. Raha amin'izao vanim-potoana zao, raha mijery fotsiny tsika ny toe-javatra misy, tsy jery ny zavatra misy tany amin'ny zanak'Israely fa mijery taona 2024 miditra aty amin'ny 2024 dia manamarina ny teniny Jehovah, miditra amin'ny toe-javatra sarotra tsika, vao afaka atao amin'ilay sabata lehibe, vao mivoaka andeha any anefitra miandro adaolo ny loza maro isan-karazany. Misy loza mitatao, misy ny fanenjehana, misy loza hitranga eny am-pandehanana eny. Ary inona no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany? Dia noho ny fiodinany zanak'Israely. Ary raha ny tantara matoa misy ny loza zay miantona dia efa manomboka tafapaka amin'ny lanitra ny famotaniny alina ety amin'ity zao tontolo zao ty. Ny zavatra tsikaritra na dia eo ary ny afatra zay ampitaina tsy mahatonga ny olona lehibe apaka zany. Miratsy ny fiainan'izao, zay ny voalaza ny soratra masina. Ary arakaraky ny androsoany fotoana, arakaraky ny eritreretan'ny olona fa mivoatra ny fiainana, vao maika mahadala ny zanak'olombelona rehetra, vao maika hanaovany tsinotsinona an'Andriamanitra. Ary na dia nivo ny fivavahana azy dia hitantsika fa misy manao vavaka daladala, tsy tena araka ny sitrapon'Andriamanitra fa misy zavatra ovana mandrakariva zay tsy ankasitrahan'Andriamanitra, na dia hoe manokatra baiboly azy, na dia ny fomba fandraisana ny fifadikanana fotsiny ary dia mifototra mazavaina amin'ny olona hiditra amin'ny fifadikanana dia zavatra tena momba ny nofo, fa tsy fandraisana fanapaha-kevitra hiverina amin'ny Jehovah sy ny ala amin'ny faratsiana. Dia marina fa rehefa tena jerevana dia miala nen'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao, satria nahoana mety afapaka amin'ny lanitra mandrakariva ny fahotanyity zao tontolo zao ity. Ary noho izay mahatonga ny loza maro isan-karazany
mitranga ety amin'ity zao tontolo zao ty, ary ny olona tsy mirarahan'za ange raha mivoalaza ny soratra kasiny fa arakaraka ny loza zay miatra de inona ny zavatra mitranga. Raha mijery fotsiny tsika ny apokalypsy 2:20 zavatra hitranga ny amparany, ary efa manomboka miatra amitsika zany rehetrarehetra zany, manoloana ny loza zay mitranga. De jerevantsika hoe ny apokalypsy 2:20 de raha isytsika ny 9:7 ary ny faefatra nabiditra ny taondy viany tamin'ny masoandro de nasaina ny mandoro ny olona tamin'ny hafa izy, ary mainy ny hafanana be ny olona de niteny ratsy an'Andriamanitra zay manam-pahefana amin'ireny lozy ireny, izy sady tsy mibebaka mba nome voninahitra an'Andriamanitra. 9:12 ary ny 15 nampidina ny taondy viany tamin'ny seza fiandrianan'ilay biby de tonga maizina ny fanjakany, ary ny olona nitsakotsako ny lena noho ny fanahintaina, teny ratsy an'Andriamanitra ny lanitra izy noho ny fanahintainany sy ny vai sady tsy mibebaka tamin'ny asany. Zany rehetrarehetra zany ny zavatra mitranga arakaraka ny mamafy ny loza de vao maika, ohatra ny mahatonga ny olona ho lasa daladala zany, tsy matahotra n'Andriamanitra vao maika ny ratsy atao, mitombo tsy miverina amin'Andriamanitra vao maika miteny ratsy an'Andriamanitra, zay vao maika mampitombo ny loza miatra. Kanefa ny zavatra manahirana tonga ny loza tsy afa-bela am'izany na ny marina na ny tsy marina, satria Andriamanitra no mahafantatra fa ty zao tontolo zao ty de tsisy fanantenana mihitsy raha andrasana ny olona ho tonga fibebahana, fa meratsy mandrakariva ary zay natonga an'Andriamanitra nandray fanapahan-kevitra tsy maintsy ho ravaniny ty zao tontolo zao ty, ary misy fotoana voatendrin'Andriamanitra, ary zay no natonga ny afatra. Matteo 4:20, ny Lioka 2:20, bokin'ny Daniel, bokin'ny Apokalypsy, zay mampafantatra de mimelo ny zavatra hiatra any amparany, de ny fandravana tanteraka, satria metafapaka eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotany zanak'olombelona rehetra, ary miantona ny loza, ary misy loza efa mamely, ary zany indrindra no mahatonga atsika miresaka makasika ny fifadikanana. Raha fivoahan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta andeha any amin'ny tany Kanana no jerevantsika de lalina tsy maintsy idirana ny batisa, ary rehefa ny safidy ny lalina hiaraka amin'Andriamanitra de ny fifadikanana nefa no fitaovana tsara indrindra ahafahana mahazo hery, ahafahana manohy ny di ny azakazaka atavitan'izay le firenidrenena 7 taona tao amin'ny hevitra zay rehefa nazavaitsika naseho an' Jesosy Kristy tamin'ny fifadikan'ny 70 andro sy 70 alina ady atrehany manoloana ny fahakapanahy ataon'ny devoly, arinana no ataon'ny devoly de ny ampiasa ny toe-javatra mitranga rehetrarehetra mba hatonga ny olona hiala amin'Andriamanitra velona, hatonga ny olona tsy hatoky an'Andriamanitra, hampitombo ny fahadalan'ny zanak'olombelona mba hatonga azy ho very, ary eo ny mahatonga ny fitoriana ny filazantsara mitona ny olona mba hisaintsaina fa mandalo zao fiainan'izao sy ny filany. Rehefa jerevana ny toe-javatra misy am'izao vanim-potoana zao mamperitreritra. Lioka 2:20, Lioka 2:20, inona ny zavatra misy ny 9:7-20 raha io fotsiny jerevantsika de zao no voasoratra hoe fa zavatra nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianany tamin'izany ny amin'ny famantarana fa akaiky ny fahataberan'ity zao tontolo zao ty, ary marina zany ankehitriny. Raha andre ady sy tabataba ianareo ozy aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga zany, nefa tsy de miaraka amin'izay ny farany, tsy mbola tonga ny farany. Ary zany ny zavatra trehantsika am'izao vanim-potoana zao, mandre ady sy tabataba, kanefa tsy hoe miaraka amin'Andriamanitra ianao de tsy andre an'izany, fa na marina na tsy marina, na mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra, mitrano zany fa tsy mbola tonga ny farany. 9:7-20, ary izy taminy isy firenena hitsangana mely firenena, isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy horohorotany lehibe ary mosary sy arety mandrikana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra.
mandinika n'izany rehetrarehetra zany inona moa ny famantarana tsy efa miseho amin'izao vanim-potoana zao hoe ary za eto de gaga raha ny fiseho ny famantarana anambaran'i Jesosy de ohatra ny te hametra-panontaniana hoe maninona ny mbola tsy tonga ihany ny tompo fa efa tena mitranga daholo zany zany zavatra zany rehefa tena jerevana zany de zao antombotra taka ny orotsaka mifatam-perany ty zao tontolo zao ty kanefa tsy mahatonga ny olona ho tonga ny fibebahana ka hiditra amin'ny fifadikanina iverina am' Jehova fa vao mainka amin'ny teny ratsy an'Andriamanitra ny olona de hitatsika ny ady ny Ukraine sy Russie izay efa hoeri-taona maninjinjy zay tsy mitsahatra mihitsy ary tafalatsaka ao anatin'izay koa ny firenena manodidina rehetra manampy any Ukraine ny sasany manampy any Russie ny sasany ady tsy mitsahatra Andriamanitra tsy tokony fikotranana avatombo amin'ny filaminana ka nenona ezaka ataon'ny olona eo anatin'izay mba hitady filaminana ao anatin'ny ady vao maitra ny mitombo eo ary ao anatin'ny firenendehibe zay mampivarahontsana ny firenena madinika satria misy fiatraikany zany ady zany de misy fiatraikany ara-toekarena manerana n'ity zao tontolo zao ity tsy afabela amin'izany na mivavaka na tsy mivavaka de hiarany ny orohorotany raha ny zavatra hitatsika tamin'ny Turquie sy Syrie zay tena niverimberina nafatesana olona tsy toko tsy firohany fa tonga saina very olona hieritreritra fa antombotra ny fiavian'i Kristy ary tafapaka amin'ny lanitra ny fahotany ary ao anatin'izany matoa saina mifadianina de tsy tongatonga ho azy ny fifadikanina fa matoa miditra ny fifadikanina de misy loza efa miatra na misy loza mitatao ary tsy afabela amin'izany ty zao tontolo zao ty mandra-pandrava am'ty zao tontolo zao ity fa firy amin'ny olona firy am'mpivavaka tena hivavaka marina amin'ny fanaso ny famarinana ka ampahoro ny tenany zany hoe hiverina tanteraka amin'Andriamanitra ary mandritra ny androm-pena mandra-piala ny fofinoana de tokony mitandrina satria ny fiverenana amin'Andriamanitra nkena atao fifadiny matoa anao miverina amin'Andriamanitra de mifady ny ratsy ny tena marina fa tsy hoe mifady sakafo no miloza efa hiatra kanefa ao anatin'izay loza zay de misy fomba ataon'Andriamanitra kosa hierovana ny olona zay misikitra tanteraka aminy ary ny fierovanaandriamanitra de zao fierovana ny fanahan'le olona tsy overina ny tena marina satria tsika tsy afaka ilaza hoe raha olo marina ianao de tsy hiarany loza fa misy tokoa olo marina nivavaka tamin'Andriamanitra kanefa maty fa saingy voavonjy ny fanahiny fa misy ny olona maty fa tsy voavonjy ny fanahiny ny fierovan'Andriamanitra takan'izany no ilainy hoe tena ite am'ty zao tontolo zao ty ve hijaly de mbola eotra lavitra noho izay ny fijaliana ratray fe ty tsy afaka ny fijaliana tsy afaka ny fahoriana ny arety mandringana zay misy ary mbola mitohy mandraka ankehitriny ary misy aretina maro isan-karazany tranga naiza naiza zay tena nafatesana olona maro de maro fa saingy tonga saina am'izany ve ny ankamaroan'ny olona eo anatrehan'izany raha tsy hijery fotsiny tsika ny toe-javatra nisy teto Madagasikara manoloana ny cyclone raha ny tombatomba ny fandravany tokony miaritra teto Madagasikara de hoe tena kivy ny olona satria cyclone faran'izay mahery vaika no andalo fa na tokony teny fikasana ave ny ankamaroan'ny olona fa mbola misy tanan'Andriamanitra mitsokotra ho atsika eto Madagasikara marina fa nisy ny takaitra navela ny rivo-doza fa tsy araka ny eritreretana azy ny zavatra mitranga fa raha iny ny eritreretiny iny hoe mitondra rivotra 300 kilometra isan'oriny tokony tsy afabela amin'izany fa fampitehana tanteraka teto Madagasikara kanefa vao mipaka teto Madagasikara ny cyclone de miaina ohatrany somary ny vily lalana kely de tsy araka ny eritreretana azy hoe tena rivo-doza faran'izay mahery vaika fa saingy ny zavatra mitranga kosa de zao mba fantatry ny olona ve fa mamindra fo Andriamanitra ho anatin'izany rehetrarehetra zany fa mitranga zany ary zany ny tokony hisaintsainan'ny olona hoe fiainana ange fifadikanina io naseho an' Jesosy Kristy io mandritry ny androm-piainany rehetra fa na de hivavaka ary tsika misy ny fiarovan'Andriamanitra asehony mba ho fiorenany ny olona mino fionatrehan'izany nefa zay olona tsy mino
ny tena loza tahorana ke de mifahaverezan'ny fanahy araka ny tenin' jesosy iza mataratra zay mahay mamono te fa matahora zay afaka mamery tena any amin'ny elo zany ny zavatra tena tokony ivavahantsika iverenantsika tanteraka amin'Andriamanitra indraindray eo anatin'ny loza zay mitranga vo mahita ny famindrampon'Andriamanitra ny olona de jerevo na mitambajotra serasera rehetra de gagitsika amin'ny fanevadevana ataon'ny olona tsy zapa mitsony ny famindrampon'Andriamanitra saingy tsy miatra ny fandringanana fa saingy mbola namindran'Andriamanitra fo de vava ary tena mampalahelo vava adaladala manao tsinotsinona an'Andriamanitra ary marina mihitsy hiteny ratsy an'Andriamanitra ny olona tsy miala tamin'ny faratsiny ary tsy mibebaka akory tamin'izay faratsiny zay kanefa efa manomboka manaikitra ny vokatry ny loza miatra manerina n'izao tontolo zao ao anatin'izany indrindra no tongavan'ny afatra amintsika hoe mampahery Andriamanitra ary izy tsy mamely tampoka fa zavatra efa nambarany de mimelo ororotany arety mandingana mitrano samihafa firenena hitsangana amely firenena fanjakana hitsangana amely fanjakana kanefa ny fomba filazany azy tsy de miaraka am'izay akory ny farany fa mba ho fampiomanana ny olona fa tsy maintsy tonga io farany eo tsy maintsy tonga ny faravany ary eo anatrehan'izay nefa ry amin'ny lioka toko fa 1:20 ny 5:telopolo ka hatramin'ny 5:telopolo ary io miafatra fiembenana ary nidikan'izay fiembenana zay mihiditra ao anatin'ny fifadikanana mitandrema fandroany fonareo voasara ny vokatry ny fisotrotoka sy ny famamoana sy ny fiahina am'izao fiainana zao ka ho avy tampoka aminareo taka ny fandrika zany andro zany saingy tsy mbola voa am'izao fa mbola ny famindram-pon'Andriamanitra no hita fa isy loza tsy misy to azy hiatra am'izay vanim-potoan'izay de tahaka ny tamin'ny andro ny Noa ihany tsy nino ny olona tonga ny savotra any tahaka ny tamin'ny andro ny Lota ihany tsy nino ny olona rava ny tanàna Sodoma sy Gomora tampoka ny natongavan'izany ary amin'ny vanim-potoana eritreretin'ny olona hitampy fa amintsena efa tara loatra fa hiatra am'izay rehetra mitoetra ty ambany maso ambony tany rehetra izany zany hoe hiatra amin'ny olona rehetra na marina na tsy marina zany rehetrarehetra zany fa niafatra de hoe fa miambena ka mivava mandrakariva mba hery ianareo ka andositra ny zavatra ho avy rehetra zany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona zay le fiembenan'izay fiembenana ara de re amin'ny dikany hoe mereta tory ary tsy mora zany miaro tory zany hoe tena tsy mandray fandrina ianao fa matoa ianao miambina matoa ianao miaro tory de no fahafantarana fa ho avy ny loza ary ny loza nefa de sesiky satana kanefa velon'Andriamanitra hitranga ny fahoriana maro isan-karazany le fahoriana vokatry ny fiodinan'ny olona kanefa lasa fitaovana anankaroa le izy le fahoriana zay mitranga ny loza zay mitranga amin'ny lafiny anankiray avelan'Andriamanitra hitranga fa trompetra tsofin'Andriamanitra mba tonga ny olona iverina amin'Andriamanitra atonga azy ho voariny amin'ny loza zay mitranga ho an'ny olona matahotra an'Andriamanitra kanefa miditra mitsehatra koa satana am'izay vanim-potoan'izay le fahoriana zay mitranga de mahatonga ny olona hiteny ratsy an'Andriamanitra hiala amin'Andriamanitra velona mba hatonga azy ho ringana no tsy fantatra satana ve fa mandalo zao fiainana zao fantany tsara mihitsy fa izy tsy manaiky io verisamyrereo nitaona olona izy satria any amin'ny apokalipsy toko fa 12 apokalipsy toko fa 12 de inona ny zavatra atony apokalipsy toko fa 12 ny nazera le trapinosy de le menarana ela zay atao hoe devolo satana zay mamitaka izao tontolo zao de nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny ko miaraka nazera taminy ny asany de amitaka an'izao tontolo zao atonga ny olona midikan'izay le famitahany zay mampiasa baiboly any anky fa saingy ny zavatra mitranga de zao manoloana ny loza zay mitranga atonga ny olona hiteny ratsy an'Andriamanitra mba ho isan'izay ho ringana voafitaka ny olona ina nefa ny zavatra misy eo anatrehan'izay rehetrarehetra
mandiny faharoambifolo no zany mifaliry lanitra ho sy anareo zay monina ao aminy loza ho anytany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisany andro mandrovotry izy kely sisany androny de zao miantony mahatonga ny olona mafo miantony mahatonga ny olona mitenitefony fantany fa kely sisany andro manana fahatezerana lehibe izy de mitaona olona be deabe ihany ko ka ny fahoriana sy loza miatra am'izao vanotao zao de misy fetraikany anakiroa eo amin'ny olona mampitonga zay olona matahotra an' Jehovah sy misaintsaina ny fiainana mandrakizay iverina tanteraka amin'Andriamanitra ao anatin'ny fifadikana fa milafina anakiray kosa ho an'ny olona tsy miorina tsara de manaiky ny hovery tanteraka mihitsy no anatrehan'izany rehetrarehetra zany satria tezitra ny devoly fantany fa kely sisany androny de mandripaka izy ary io zavatra mitrango io tsy ahita vaholana ankehtsika te am'ty zao tontolo zao ty ny ratsy zao fiainana zao ary ny zavatra mitranga de tsy maintsy ho tonga ny fandravana keo anatrehan'izany indrindra no tokony hitandremantsika e tena tsy mora ny fandraisana fanapahan-kevitra hiditra amin'ny batisa fa tsy maintsy fifadikanina no miandro eo fiaina mpifadikanina no tokony ho tanterahana raha te ho tafiditra ny amin'ny tany kanana ary zay fifadikanina zay de mahatongo ny fadianina misy loza amin'ny tatao tsy afabela am'izany zay nyfamarinana ny soratra masina inona le loza amin'ny tatao efa nambaran' Jesosy hatram'izay ary fantatra ny devoly fa kely sisany andro ary tokony isaintsaintsika eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany kanefa na izany na tsy zany ny zavatra mitranga miditra am'taona 324 tsy milamina zany io fa saingy kosa mahatokony teny fikasana zay nomenana am' Jeremia 2:3 andiny 7 mamerina zay mandrakarivotsika ary anao fanekena mandrakizay amin'ny aosy de nitsitsarako ny fanasoavako azy ary ataoko ao amponiny fatahorana aosy mba tsy elany amiko de jerevo ny zavatra mitranga famirapon'Andriamanitra lehibe nge marina fa nisy fetraikany ndrifodoza zay tonga de tao amitsika fa saingy raha vinavina sy ny tombatombana ny fandravana zay tokony nentiny tsy arak'izay mieritraretina inona no mahatonga an'izany fa marina ny tenin'Andriamanitra ny tsitsarako ny fanasoavako azy kanefa araka ny teniny Jehova tamin'ny Jeremia ihany ny zavatra teneniny ny 9:20 amin'ny Jeremia toko fa 9:7 de zao no avatra aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoka Jehova fa mombanao aho vo miresaka hoe Jakoba de taranak'Israely zay vo miresaka hoe taranak'Israely de ny mpivavaka zay fa na de le voniko aza ny firenena rehetra zay nandroako anareo ianao tsy mba ho le voniko nefa kosa mpanariko araka ny antonony ihany ianareo fa tsy avelako fotsiny am'izao zay no mahatonga na de mivavaka raha amitsika misy fetraikany foana le toejavatra ny loza miatra amitsika mba hanariko kely mianton'izay de zao mba tsy atonga atsika hifiditra am'izao zavatra mandalo zao fa atonga atsika tena hiverina marina amin'Andriamanitra fa miazo antoka kosa nefa de ty raha zato isan-jato ny firenena malagasy miverina amin'Andriamanitra Andriamanitra tsy adala tsy atonga loza zany izy fa tsy maintsy horava nefa ty zao tontolo zao ty fa inona ny mahatonga ny loza maro isan-karazany miatra tsy ny rehetra fa maika manamafo ny akamaroan'ny olona ary ny kristianina mihitsy no manamafo tsy miverina amin'Andriamanitra anika miatra na marina na tsy marina na mivavaka fa tsy mivavaka de misy foana ny loza erahany somotro ny vidim-piainana tsy afa miala am'izany na mivavaka na tsy mivavaka ny arety mandringana tsy afaka miala am'izany na mivavaka na tsy mivavaka ndrivodoza tsy afa miala am'izany fa saingy kosa fatoko itsika ny tenin'Andriamanitra mitsitsarako ny fanasoavako azy voninahitro an'Andriamanitra rirany ivavakitsika misaotra anao Jehovah Andriamanitra ray noho ny teninao ndray zay tonga taminay de nzay mamelombelona ny fo mampanahy mba tsy atonga anay anjeny ny andro lava fa isaintsaina mandrakariva ny zavatra misy
na soana ratsy indrindra ny loza zay miatra navelanao ho fitaovana mba tonga ny olona hiverina tanteraka aminao fa an'izay manamafy fo kosa nefa de ataony devoly fandrigana ny zany nangatahany aminao de ny fanahinao masina ny asa manaitsy raha indrindra ho an'ny olonao tompo naiza naiza izy mata amin'ny firenena na ny ivelan'izay mandrezao afatra zao mba hiteraka fibebahana hiteraka fiverenana tanteraka aminao mba tsy enjeniny andro lavaka metraka fanantenany amin'ity zao tolo zao ty ho levina fa mba manaraka ny fipetrapetraka de midirany ny tena fifadikany manariny mba hidiranao amin'ny tena fanavotana misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Navelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo antsika mandrakariva.